Resaka zavakanto izay ihany moa isika dia miamverina tsikelikely amin'ny famokarana rakira sy famoahana rakira amin'ny izao fotoana izao ny mpanakanto Ratoa ka somary niemitra ny maro teo aloha teo. Noho izay ihany koa mofo dia miamitombo isa ny toerana famokarana an'izay rakira izay sy ny kojakoja manodidina an'izay amin'izao fotoana izao. Tsara fantarina nefa fa misy ny fahaiza-manao manokana ao anatin'ny fanamboarana azy ireny. Nandritry ny fiatombohan'ny krizy dia atody fahasairanana ihany koa ireo artista malagasy raha ny fanazavany tompon'andraikitra misahana ny fitantanana ireny orinasa mamokatra rakikira sy ny sisa ireny. Maro amin'ireo artista no tsy namoaka rakitsara na ihany koa nanao fampisehoana no nitaotry ny fatoantoka. Amin'izao fotoan'izao anefa dia efa miverina tsikelikely izany satria mila fialamboly ihany koa ny malagasy. Marina hoe be dia be amin'izao ny artista eto Madagasikara. Ny zavatra tsapanay zany dia be dia be ry zareo saingy tsy misy mpamolavoly vitsy zany fa tsy hoe tsisy vitsy mamolavola an'ilay olona ho lasa artista fena dia lasa ohatrany hoe miazakazaka manao clip ilay artista na miazakazaka manao fampisehoana dia tapitra treo rehefa avy eo eo amin'ny ray volana herintaona no tena malaza be eny be amin'ny resaka matarakazy dia tsy entsony izy après zay zany ny antony hoe andaotsika anitsy hitondra fanitsina dia namboatra zavatra aneo zavatra vaovao indray amin'ny alalan'ny fikarohana ankizy sy ny famolavolana azy mba ho tonga matianina tovy amin'ireny mpanakanto lehibe ireny. Anisan'ireo nikarakara fifaninanana amoahana mpanakanto moa ny orinasany Eto Dago ka ho ezahana hoy ireo tompon'andraikitra ny mba hatafitan'ny mpandresy amin'ny fifaninanana ka ho isan'ireo kintana amin'ny hira eto Madagasikara ny tenany. Isan'ireo naharesy tamin'ny fifaninanana i mampihavana. Mety hoe mbola mijanona hoe artista tovy amin'ireo andrarezina ngamba. Manantena an'izay moa zany tolo mozika moa zany eto Madagasikara hitako hoe efa mivelatra be ilay izy fa mila atao matianina bebe kokoa ngamba raha ho an'izay vao misandratra moa zany fa ho an'ireo efa teo aloha hitako hoe efa ampy sady feno. Mbola isy moa ny fifaninanana izay atao manomboka ny 2024 ny volana Desambra izao ka haritra hatramin'ny taona ho avy izany. Ny tambazotra RTL no isan'ny manampy amin'izany ka amin'ny alalan'ny RTL Money no ahafahana misoratra anarana amin'izany. Tao anatin'izay fanadihadiana izay ary no mamarana ny vaovao atsika tsy ahivina kely sy ny vaovao hitany nisongadina tamin'ity androany ity taoriana ny lozam-piarakodia ny tranga omaly teny Ambohiady teny Akadindramamy Ambohidaza fa teny Akadindramamy dia voarara manomboka izao ny fampiasana ireo fiara vaventy manana lanja mihoatra ny rotonina sasany eo amin'iny lalana iray iny izay misy tena pokotany moa no sady mampitohy ihany koa ny fokotany Ambohida amin'ny Ambohimirary. Toko vavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Metraka ny veloma mandrapitafa indray.